Miarabatsika vahoaka malagasy rehetra niterako amin'ny alalan'ny direct izay ataoko ity zany anambarako ny hevitriko manokana tamin'ny fanapahan-kevitry ny préfet ny Antananarivo izay nilaza izy tsy nanome alalana ny vahoaka ny Antananarivo izay haneho ny heviny, haneho ny alaheliny amin'ny tsy fisian'ny rano eto Antananarivo, indrindrandrindra dia le stage izay tena fa manomboka manino moa ty mihalava zany. Ka androany aho nanapa-kevitra mialohan'ny 25 zao zany nanapa-kevitra hoe anao an'ity direct ty. Zavatra tiako lazaina voalohany zao dia mialatsiny aminao zoko be préfet fa ianao no solon-tena mpanjakana isahana resaka filaminam-bahoaka, zay no tena asanao voalohany. Dia alako tsiny fa iny fanapahan-kevitrinao iny mety hiteraka fahasorenana avy amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa vahoaka eto Antananarivo. Zavatra tiako ambara aminao Andriamatoa préfet voalohany indrindra dia azadinona fa ity fitakiana izay ataony vahoaka malagasy ity dia tsy resaka politika. Aoka aloha fantatsika manerana ny Madagasikara, ho fantatsika vahoaka malagasy, ho fantatsy nareo mpitondra fa tsy misy resaka politika ao. Tsy resaka hoe tsy tianay asesea dia mitokona izahay, tsy resaka politika io. Collectif tamin'ny hoe 511 reny tsy mety aminay senia dia mitokona izahay, tsy zany izy io. Ilainay fanovana ny lalam-panorenana na inona, tsy zany izy io. Zavatra tiako ambaran'ny Andriamatoa préfet dia zao, zavatra makarary ny vahoaka no takiana eto. Resaka sosialim-bahoaka io fa tsy zaka ny vahoaka malagasy intsony, indrindra fa ny vahoaka ny Antananarivo ity délestage ity. Raha ny fiaretana nandritra n'izay 7 taona zay angamba fefa lava be. Ka izay indrindra Andriamatoa préfet azadinona fa solon-tena mpanjakana ianao no napetraky ny fanjakana isahana resaka filaminam-bahoaka. Kanefa raha zavatra hita amin'izao fotoana zao dia ataony fanjakana fitaovana ianao Andriamatoa préfet hamoretana ny vahoaka malagasy, hamoretana ny olona izay nomeny lalam-panorenana zo hiteny. Ka eto dia ambarako aminao Andriamatoa préfet, ianao olona nianatra lalàna ary tsara toerana ianao amin'izany zavatra zany, fa ity fanapahan-kevitrinao ity dia tsy manaja, averiko indray, tsy manaja ny zo nomeny lalam-panorenana ny vahoaka malagasy. Zo ny vahoaka tompoko no miteny zavatra maharary azy. Ka raha nanapa-kevitra ianao hoe tsy mety aminao ny fanehoan-kevitra io na araka teknika ozy izy ianao zay, dia tokony tady solution ianao, fa tsy azonao atao no mampijano an'izany zavatra zany. Areto ambarako, tsy resaka politika ary tsy misy resaka politika. Tsy hitanao zahay tena miseho loatra amin'izany zavatra zany. Fa ity zavatsy ity
dia ny vahoaka malagasy leo ny délestage. Zay izy io leo délestage ny vahoaka. Be de be ny potika ny orinasany. Maro nandroaka piasa, maro ny piasa very asa, maro ny olona tena tsy afaka mivelona intsony, tsy afaka mampianatra ny mpianany, tsy afaka mitsabo ny havana satria naninona, satria ny antony de zao hoe tsy zakany vahoaka malagasy intsony ity délestage ary voka-dratsiny zany zavatra iainany vahoaka malagasy zany. Ka eto préfet de miteny aminao, mbo manam-potoana ianao androany raha maheno any Cité-ny Rendanisoa haiko. Mitadiava ianao toerana anankiray zay fantatrao fa mety mba hafahana ireo vahoaka ireo mampiseho an'izay mampiasa an'izay zoom zay ka manambara an'izay fahoriany zay zavatra takiny amin'ny fitondram-panjakana satria tsika fa nisafidy ho pays démocratique zo ny vahoaka zay manam-pahefana nampindrana fahefana no miteny rehefa misy zavatra tsy zakana, rehefa misy zavatra tsy mety ary arariny ary ara-dalàna tompoko ny mandeha eny an-dalabe eny mampiseho an'izay zavatra zay. Ka eto andriamatoa préfet aza ampitovizina resaka politika izy ty, ka mba tsy ianao miteny hoe resaka lafiny filaminam-bahoaka no jerenao, mampikorotana ny vahoaka ty zavatra ataonao ty, mampikorotana ny vahoaka malagasy ty zavatra ataonao ty andriamatoa préfet, ary ianao responsabiliténao lehibe zany, ary zany indrindra no itenenako eto androany io hoe ameo toerana hafa ireo olona ireo rehefa tsy tianao hiditra ao amin'io toerana anankiray io, sady io toerana io fanatokana fa maninona moa tamin'izany andro zany rehefa tsy faly ny vahoaka ny Antananarivo, tsy faly ny vahoaka malagasy natao tao amin'io toerana io no nampiseho an'izay tsy filaminana zay, ary ingay rajoelina mihitsiny ingay rajoelina mihitsy no tao. Fa am'izao fotoana zao tsy faly indray ny vahoaka malagasy, ka raha miditra eo ny vahoaka raha miditra eo indray ny vahoaka malagasy de diso. Fa raha ingay rajoelina zany no miditra eo de inona, fa raha izahay no miditra eo de inona, raha ny vahoaka malagasy no miditra eo de inona. Miteny ianareo zahay mpanao politika, non, ambarako eto indray tsisy resaka politika io tompoko. Fa leo ny laingany ingay rajoelina ny vahoaka malagasy, nanomboka fito taona tsisy délestage, vita ray taona tsisy délestage, vita roa taona tsisy délestage, nefa eo ihany délestage. Maharetakely nareo enim-bolana fa ovahako mbola eo ihany. Tsy miala ao anatin'ny trano efitrano raha tsy mivany délestage, mbola io misy délestage. Leo ny vahoaka. Ka hoy zaho aminao andriamatoa préfet hoe aleo hitadiavo solution ihany io zavatra io fa tsy mety io décision-nao. Satria tsisy olona maniry korotana zany andriamatoa préfet tsisy maniry an'izany. Fa zavatra iainany zana-bahoaka fa sarotra loatra, fa tsy zakany. Ny akabeazany vahoaka ao fa tsy afaka miaina intsony vokatsy dratsy aterany ty délestage ity. Ka nizaniza no anakanazy io resaka question de fiainany zanany, fiainany vady aman-drany, fiainany tokantranony io. Potika tanteraka zany zavatra zany. Ka tsy vitanao anao bodingery fotsiny tsika hoe io ne hitanao ilahatra zao misy mopera nanao déclaration ho tonga e, misy pasteur niteny ho tonga e, misy vadina zandary ho tonga e, vadina miaramila ho tonga e, vadina polisy ho tonga e, mpampianatra ho tonga e, reo olona manorinasa reo ho tonga daholo reo olona reo satria tena fototsy zao zavatra zao de délestage lava reny ary miaina ao anatin'izany zavatra zany isy rehetra. Ka atsipy ihany ny teny manao andriamatoa préfet hoe tsy mety ny fanapahan-kevitrinao iny, vao maika hampikorontany zavatra ny fanapahan-kevitrinao iny. Satria tsy resaka politika ty,
Ara-pahafantarina vahoaka malagasy avadiky ny mpanotra politika ty. Non, ny mpanotra tsy mamadika ny politika. Diso ve zavatra tenenay? Tsy hisy mihitsiny na solom-bavambahoaka na conseiller manao an'izao fitondrana zao sa miteny zavatra maharary ny vahoaka. Tsisy zany. Izahay no sahany tenan'izany. Olom-boafidy avy amin'ny fanoherana i Baba sy Clémence. Sahany tenan'izany. Izahay koa miteny amaha solom-bavambahoaka anay. Anjaran'ny vahoaka no mitsara. Io vahoaka taitra fefa tsy mety kosa, fefa leo tanteraka izahay amin'ity resaka délestage ity. De aleo koa zay aneo anie. Io zao roa andro zay mandeha ny jiro. Rano aloha tapaka mandeha ny jiro. Tanao, rehefa niteny am'le 25 atao ilahatra ny olona hampiseho ny tsy fifaliany, ay ve azonareo fanjakana atao ihany? Azonareo fanjakana atao ihany mampirehitra ny jiro? Ay ve azo atao ihany tsy mampisy ny délestage? Ka izay indrindra no mahatonga ny vahoaka, ny Antananarivo, vahoaka malagasy rehetra hampiseho amizay ampandehanareo le jiro. Amizay tsisy so ny délestage. Nandritra ny roa andro zao, tsisy jiro tapaka. Ny akabeazan'ny quartier rehetra eto zany tsy tapaka mikitsy ny jiro. Namfiry mandeha io. Ka hainareo ihany mampandeha jiro. Ka raha ny vahoakanao no tsy latsa, no tsy hiteny, de ho araotinareo. Ity fanjakana ty de manararao tsy fitenenany vahoaka malagasy. Ao ko ho fantatrao Andriamatoa préfet fa ity fanjakana ity dia manararaotra ny fahanginany, ny tsy fitenenany ny vahoaka malagasy ity fanjakana ity. Zany no ilaina ny vahoaka malagasy mba hapiakapeo, mba hiteny, mba hilatra hiteny le zavatra makarary azy. Zony re zany tompoko. Ianareo koa ve no ampianarina an'izany zavatra zany Andriamatoa préfet? Fa enao tokony ho tonga saina fa ampiasainy zao fitondram-panjakana zao no fitaovana hamoretana ny vahoaka malagasy. Zay no tenenako eto hoe raha ny tena marina de zao hain'ity fitondram-panjakana ity ihany ke no mampirehitra ny jiro, hain'ity fitondram-panjakana ity ihany zany no tsy mampisy délestage. De hanomboka an'izay zany délestage manomboka aorian'le 25. Satria sûr ao fampandehan'ny zareo jusqu'à rapitso io. Le 25 rapitso. Donc zany le 26 zany hanomboka zay délestage. De ho vitanao Andriamatoa préfet nao naka ny vahoakany. Misy teny zokobeko anankiray tsy teneniko zay hoe tsy maharesy miaramila. Diso. Ny miaramila tompoko ny force tsy maharesy ny vahoaka zany. Na force matanjaka toy n'iny tsy maharesy ny vahoaka izany. Aoka ho fatatsika zany zavatra zany. Aza mandeha am'izany zavatra zany fa tsy asoatsika zany. Tsy hampisy filaminana eto izany. Manimba zavatra maro zany. Fa rehefa hainareo no tsy mampisy délestage, inona koa moa ny olana? Any amin'ny rano ndraiky koa tsika zao no miady. Tsisy délestage inaniko mandeha tsara ny jiro. Fa anatin'ny roa andro zay. Ay ve hainareo ihany mampandefa azy? Tsy natao zany zavatra zany raha tsisy feon'ny vahoaka niakatra. Ka tsisy resaka fitadiavana seza io. Ary tsisy olona niteny teo hoe mitady seza zay na hitarika an'ity zahay. Fa kosa tsy nisy zao zavatra zao raha tsisy ny olom-boafidy. Tsy nisy zao zavatra zao raha tsy teo i Baba sy Clémence. Tsy nisy zao zavatra zao raha tsisy fanambarana am'le 25. Tsy nisy zao zavatra zao raha ohatra tsisy délestage teto Madagasikara. Tsy nisy zao zavatra zao raha tsy nipotika ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tsisy io le 25 io raha ohatra ka tsy very asa ny vahoaka malagasy. Fa vokatry zany rehetra zany Andriamatoa préfet ninona raha ataonao mampikorontany zavatra io décisionao io.
satria hainy zao fitondrana zao ihany no mampirehetra an'io jiro io. Hainy zao fitondrana zao. Ka izay indrindra ny antony itenenako eto androany hoe préfet tsy mety ho décisionao ovay ho décisionao. Aza vonona ny zony vahoaka malagasy Andriamatoa préfet. Averiko, aza potehina, aza vonoina ny zony vahoaka malagasy hiteny. Ny lalam-panorenana nanome an'izany zavatra zany. Zay indrindra no itenenako eto androany io hoe nanao an'izao direct zao. Tsy solution ko anti-délestage ty ny fanakanana ireo vahoaka reo. Tsisy politika io, tsisy prositeny io, timy io, tsisy an'izany. Fa ho tonga ao ry mopera, ho tonga ao ry pasteur, ho tonga ao ny mpanjara rehetra, ho tonga ao ny tanora, ho tonga ao ny mpianatra, ho tonga ao ny rehetra. Satria naninona leo délestage. Satria naninona ny potehiny délestage ny fiainana. I androany miteny tsisy délestage tao anatin'ny 2 jours. De manao ny vahoaka ho bado mihitsy zany ty fitondrany ty. Zay nahatonga an'zareo manino moa ty tsy nampisy délestage tao anatin'ny 2 jours zay. Bado reto, sagnana reto, olona tsy misaina reto, vahoaka malagasy reto, jusqu'à le 25 aloha, tsy isitsika délestage, manomboky le 26 ndray, asitsika délestage, satria vendrana vahoaka malagasy, sanatria ny vavaladiny le. Ina zao atao ny fitondram-panjakana zao? Raha ny hainareo hatramin'ny voalohany tsy mety zay, manino nareo tsy miasa tao anatin'izay zavatra zay. De zay hoe préfet arahanao zay politika ny fitondrana zay. Fa io vahoaka fa tsy aza haim-panao politika. Vahoaka mihitsy no mitaka an'io zavatra io. Andriamatoa préfet ovay décisionao fa manahirana, tena sérieux zao, manahirana zany décisionao zany hoe hanakana an'io zavatra io. Tsisy olo aresiny vahoaka zao. Na force toy nini, na force toy nini, tsisy aresiny vahoaka. Fatatsika tsara fa fatatsy raha resaka lainga de 10e dan ny guerre duel am'izany zavatra zany. Fa tsisy raha izy koa mba hitanao miteny zao nareo mahita solution nareo. Ina solution hitanareo nandritran'izay fitotoana zay? Afaka valo volany, afaka amin'ny farany taony, tsy mivoaka raha tsy manina ty, raha tsy hita solution délestage jusqu'androany. Tsy mety avy aloha re préfet ny olona haneo ny heviny. Fa aza atao fitaovana anao Andriamatoa préfet. Zay zavatra tsy mety io. Aza rotina tena misy an'izao korotana zao. No, avy alao izy andeha haneo ny heviny. Ankalalana anjaranareo. Anjaranao préfet no miaro ny vahoaka sy ny fananany. Ovina zay ovina nanomboka nanendrenanao préfet zay, ovina ianao. Vao hanatanteraka tena missionao ngeza indrindra hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Ka ovina re tompoka anao vao hanao an'izany zavatra zany Andriamatoa préfet fa tsy ataony zao fitondrana zao fitaovana foana ianao. Mangataka aminao zokobe tena manaja anao, ataovy raiso ny andraikitra. Respectetsika lalam-panorenana. Fa tsy mety kosa hoe ny zony vahoaka malagasy no aneho hevitra de ianao manakana an'izay zavatra zay. Raha ohatra tsy voasoratra tsy afa ny safidy ho pays démocratique fa tsy safidianitsika zany. Amin'ny tany républicaine ny vahoaka no tompony fahefana. Reo no namindrana an'izay fahefana zay amin'ny mpitondra amin'izao fotoana zao. Fa rehefa misy zavatra tsy mahafaly azy de avela koa izy hiteny ankalalana. Izy tsy tena zahay mirobany ihany na zahay motoka ny ihany. Tsy tena zay reo vahoaka reo e. Izy tsy tena fanohanana ny siteny ty na fanohanana ny président Marc Ravalomanana ty na fanohanana président Hery ty na fanohanana président Tahina ty na fanohanana ny reo mpanohitra reo. Tsisy an'izany io. Tsisy fanohanana ny mpanohitra zany io. Tsy misy anarany mpanohitra ao. Tsisy anarany mpanohitra. Tsisy olona tohanana zany ao.
fa kosa leo delestage ny vahoaka malagasy ny rehetra io leo delestage kandranareo manoana fitondrana io misy leo delestage de afaka tonga koa nareo fa ataotsika ampilamina zany izy io ka tsy zaho no be resaka fa préfet atsipy ny teny mba eritrereto manova fanapahan-kevitra anao préfet ovao décision-nao ovao décision-nao io de anjaranao amizay mampiasa le mission-nao ngeza be napetraky ny lalam-pandorena aminao aroviny vahoaka sy ny fananana aroviny vahoaka sy ny fananana de avelao koa ny vahoaka hane zony vahoaka hane olo kevy sotra tompoko lahy makasitraka tompoko